fanitsakitsahana ny demokrasia ataon'ny mpitondra niona ny filoha Marc Ravalomanana sy ny filohan'ny HCDDED. Tsena brocanteur be Isotry sy ekena ny fanomezana ny tsena ho an'ny orinasa tsy miankina. Mpiasa antselika na vacataire office du bac miandry ny fampanantenana natao azy ireo. Manolotra ny araba tombo kilasy tombo vavy tonga soa anatin'ny pejin'ny fampalalam-baovao ny MBS amin'ny ity takariva ny zoma fa folo ny volana jona ny taona 2024 ity asaiko ampanajany ianao naraka izany hatramin'ny farany. Araka ny efa natsidika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary dia nisy indrindra ny fitsidiana ampanajana nataon'ny filohan'ny mpanohitra Marc Ravalomanana ny filohan'ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany-tandalanana ny HCDDED tetsy ankadimbahoaka. Mazava ho azy fa isy ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny mpanohitra manoloana izao tsy fanajana ny demokrasia eto Madagasikara izao. Asinandria Malala, Tokotry Marla. Niona androany ny filohan'ny mpanohitra eto Madagasikara Marc Ravalomanana sy ny filohan'ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany-tandalana na ny HCDDED tetsy amin'ny birao ny HCDDED ankadimbahoaka. Iaraha mahita fa tsy tandalana ny mpitondra manitsakitsaka amin'ny verimberina ny lalam-panorenana sy ny lalàna manan-kery eto Madagasikara ary ny tena goavana indrindra dia fanjakana tsy mahazaka demokrasia izao fanjakana rajoelina izao ka izay indrindra no antony iray lehibe anton'izao fihaonana izao. Dia mahafara indrindra toveto ny resaka sy fampidinidinika aminareo nareo hoe mahita nareo hoe mahatsapa fa tena manajanazany tokoa ny fitoana izay misy nefa tsisy fampanontona vatena iny mihitsy eto Madagasikara raha tsy afaka mihino amin'ireo ny mpiara-belona amintsika izany hoe mampiasa tsara demokrasia izany. Tsy mbola nisy tany nandroso teto ambonin'ny tany rehefa tsy miantra ao amin'ilay demokrasia afa-tsy any amin'ilay tany tena manana an'ilay régime autoritaire reny izay tena mihevitra ny tena hoe izy very mavita azy nefa tsika mbola miankina vela be amin'ireo fiaraha-miasa amin'ny ivelany. Ireo koa nefa tena mitaky ary tena manizingizina mihitsy fa raha tsy mipetraka any amin'ireo demokrasia tsy afaka hiasa araka amin'ireo zay. Faharoa tsika ao anatin'ilay fotoana izay anomanana ny hoavy Madagasikara indrindra ny toeran'ilay fandrobiasana tsisy ny demokrasia tsisy azo antanàny satria mbola 50 isan-jato amin'ilay fotoana izao ny vola ampiasaintsika eto Madagasikara na amin'ny lafin'ny fampandehanana ny raharam-pirenena na amin'ny lafin'ny fanaovana ny fotodrafitrasa mbola avy any ivelan'ny fanaovana etsero hita ihany le ny fandanany etsero reny fa reny a tsy maintsy mipetraka tsara amin'ilay fitantanana ny izy ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Tena faly zay ary mananteny zay a fa hoenona sy hoajaina ny teny zay mavoakanareo tena miany zay ny fanambarana tonareo hoe tokony apetraka aloha zany asy maha-olona ny olona zany zany zony olombelona zany satria tsika nge tena mananjody olona na ny lalàna velona misy eto amintsika na ny araky constitution na araky ny pacte international zay sy ny avitsika tamin'ny volana juin raika amby fitopolo sy sivinjato arivo mahafantatra an'izany daholo ny olona ary tsy afenina mihitsy fa tena zay mahatonga anay aty mba te antany zay hoe ianareo eto zao tena manara-maso ary mba tena afaka mba maneho hevitra anankiray zay. Faharoa afaka mijery ianareo ary satria tena ao anatin'ny tany-dalàna isika fa dia tena manaja sy mankatao tsara ny resaka constitution ary raha tsy manaja ny constitution tsika tsy zaka azo tenay constitution tena mahafirenena ny firenena fa tokony samy mieritseritsika zay mahatonga anay nakaty aminao nakaty aminareo ary miaraka etsika ifampidinidinga isy jeren'izay fa tiana hihoetitra mihitsy ny tatitra. Tsy maintsy isy kosa ny fanapahan-kevitra ho raisina raha toka voapirofo ary voamarina tokoa fa misy ny fanitsakitsahana demokrasia nataony tompon'andraikitra hoy ny filohan'ny HCDDED. Ny HCDD dia mandray olona rehetrarehetra zay tonga aty amin'ny HCDD dia raisinay daholo ka mahana fitarainana izy a ho aterina aty aminay dia raisinay zany le izy zay fitarainana zay. Tsy hoe rehefa hoe mpanohitra dia tsy azo raisina malagasy mitovy amintsika ny mpitondra koa dia afaka mandefa olona aty koa raha ohatra ka tiany zay raisinay satria tsy jerenay couleur io
fa raisinay ny fitaraina maha-olombelona azy a mahatany demokraty atsika raha ohatra ka manososo ny demokrasia le izy a dia andrasina fampakevitra. Tsy maintsy atao antaratasy kosa io fitarainana io ary antaratasy ihany koa no amaliany HCDDET izany raha ny fanazavana. Fantatra fa amin'ny herinandro avy izao ihany dia anatitra izay taratasy fitarainana izay ny mpanohitra. Ile HCDD io dia hita fiaraha-miasa amin'ireo le communauté internationale reo masivo ireo ary izy zany tena ny gouvernemanta mihitsy ninty izy mametraka azy eo hoe zao ny zavatra tokony ataonareo ary reto olonreto olona expert sy consultant sy manam-pahaizana daholo ireto fa tsy hoe olon'olona fotsiny malala tsara zany fampiarana ny demokrasia zany, malala tsara zany zon'olombelona zany, malala tsara ny lalàna tokony hajaina. Ka raha makaty zay androany makaty androany na nitaraina andrareo hoteliko daholo mihitsy ny dossier ray manontolo zay raha manatitra ny dossier makany amin'ny Nations Unies fa izy aloha ny toko malala azy voalohany satria zavatra tsy rariny intsony ny zavatra manjo dia nareo mieritreritra fa dia rariny reny hoe anony inona izy redynamisation ny tsirabe dia reny zavatra mitranga dia zavy mandeha milalana iny finefatra no voasakatsakana ampahafantariko azy dia zay ny resana teo votona ady ny sorana mihitsy izy. Miezaka manaja ny rafitra isa tokony eto Madagasikara mpanohitra ankehitriny ahafahana manam-pirofo ary mampafantatra manerana an'izao tontolo izao fa fanjakana jadona tsy mahazaka demokrasia ary mpanitsakitsa-dalàna izao fanjakana Andry Rajoelina izao. Raika amin'ny 8% ny malagasy no miaina anaty fahantrana lalina raha ny fetra farany ambany napetraka ny banky iraisam-pirenena. Olona miaina latsaky ny iray faingo $7 isan'andro no nambaran'ny banky iraisam-pirenena fa miaina ao anaty fahantrana lalina. Mbola betsaka amin'ny malagasy anefa no miaina latsaky ny $2 isan'andro. Sary sy rindran-tsary ny tahiry aina. Lahatsoratra France Info nivoaka tamin'ny faran'ny volana May teo ity. Raika amin'ny 8% amin'ny malagasy no miaina anaty fahantrana. Raha 3.7% izany ny taona 2012. Tsy mitsamy totongana ny fahantrana hatramin'ny taona 2012. Raha araka ny tatra navoaka ny banky iraisam-pirenena, ny antsasa manela amin'ny ponina eto Madagasikara no miaina latsaky ny €570. Izany hoe latsaky ny $507 isan'andro. Raha ny nambaran'ny Institut de Bretton Woods anefa, ny olona izay miaina latsaky ny $2.20 isan'andro dia miaina anaty fahantrana lalina. Dika izany fa saika ny malagasy iray manontolo dia mahantra avokoa. Raha araka ny tatry ny banky iraisam-pirenena hatrany, laharana faha-efatra isika maneran-tany eo amin'ny tsy fanjarian-tsakafo amin'izao. 7.9 isanjato ihany koa ny zaza latsaky ny 10 taona ny tsy mahazo sy tsy mahay mamaky lahatsoratra fohy. Mila eo amin'ny 10 taona eo Madagasikara vao ahatafarina izao fahantrana ny ainana nanomboka ny taona 2023 izao. Mihoatra ny 70 taona kosa vao ahatratra ny tany fandrosoana ao Rwanda raha araka ny banky iraisam-pirenena hatrany. Ireto ny sakana fahamaroany tsy fanarahan-dalàna, famokarana tsy misy ambim-bava na agriculture d'autosubsistance ary ny fahalemeny fitantanana. Mitohatra ny fitotongana ny ariary manoloana ny vola vahiny. Efa mahatratra $4,000 amin'izao fotoana izao ny iray $. Ny dolary izay vola tena ampiasaina amin'ny fanafarana entana raha ho any eto Madagasikara. Antony anisan'ny mahatonga izay fitotongana ny ariary mihoatra amin'ny dolary izay ny tsy fifandanjana eo amin'ny tolotra sy ny tanady amin'ny tsenan'ny fifanankalozana vola vahiny raha ny nambaran'ny Pahay Toekarena. Mahatratra $404 ihany koa ny euro iray amin'izao. Tato anatin'ny 3 herinandro izay no tena nahitana io fitotongana ny ariary mihoatra ny vola vahiny dolara sy euro io. Misy fiantraikany betsaka eo amin'ny toe-karena Madagasikara fa indrindra mahatonga ny fiakaran'ny vidim-piainana io fitotongana ny ariary io. Lafombavao afa-tanteraka dia ny tokony nanampy ny hetsika efa nataony tsena teto Antananarivo ihany koa any Androany ny tsena eo amin'ny Proconteur Abe eo Isotry manohitra ny fanomezana ny fitantanana ho an'ny orinasa tsy miankina. Sary sy rindran-tsary ny tahiry aina. Tafiditra ao anatin'ny tsena Andrianjaka eto Isotry ity tsena misy ny Proconteur Abe ity. Mizara 3 ny sekteur eto, misy mpivarotra 50 ary mpiasa mahery ny arivo. Ny ray ina ny mpivarotra teto Androany. Nanampy ny hetsika efa nataony tsena teto Antananarivo toy ny tao Ambodin'Isotry, Andravoangy sy Soamanatombo.
Ilanja Sorabaventy milaza fa tsy ekena ny fanomezana ny fitantanana ny tsena amina orinasa tsy miankina. Mbola tsy fantatray fa nirena isusio fotsiny zany dia hoe ny société municipale de gestion digitale zany notrony hoe handray anazy ka araka zany hoe société zany orinasa zany eo mihitsy ny ayanay raha zany orinasa zany ny handray ny fitantanana sy ny fakana ny hetra tsy misy orinasa zany ka hoe handray an'ity antoko ity ka ho faty antoka izy fa tsy maintsy hitady tombony izy le tombom-barotra nefa tsy ny commune ny anymy azy fa mpivarotra no tsy maintsy hienjeran'izay tombom-barotra mety ho alain'izay satria mety hanatsara zavatra izy raha natsara zavatra izy andany vola tsy fantatra amina miliara dia iza ny antoko an'izay zavatra izay tsy maintsy aty ampivarotra mety hetreka an'izay ka any ny tena ianay ary tsy hoe tsy io nge zay mety hoe eritreritry ny commune hoe ny délégué ny mpivarotra no mitarika an'io fa ny mpivarotra mihitsy tsy manaiky an'ilay privatisation zay kasainy ny commune ho atao. Milaza ny hiditra amin'ny dingana ambonimbony kokoa ireto mpivarotra ireto raha hiditra amin'izay fanomezana ny fitantanana ho an'ny orinasa tsy miankina izay tokoa ny commune. Ekena ve ny privatisation sa tsy ekena? Ekena ve privatisation sa tsy ekena? Ny zoma izao no fantatra fa hivoaka ny volan'ireo mpiasa antselika na ny vacataire ny office du bac taorian'ny fifampiresahana dia raha ny tompon'andraikitra sy ny solon-tena ny mpiasa androany miandry ny ahatanterahana izany izy ireo saingy mametraka kosa fa raha tsy misy ny valiny dia tsy handray ny asany. Andro Miaratiana sy Mathieu Prince. Nahazo fampanantenana ireo mpiasa antselika na ny vacataire eo anivon'ny office du bac fa ho azo amin'ny zoma ho avy izao ny karaman'izy ireo. Vokatry ny fifampiresahana teo amin'ny mpiasa sy ny tompon'andraikitra androany taorian'ny fitokonana sy hetsika fanairana nataon'ny mpiasa nanomboka ny alarobia teo. Ho fitsinjovan'ireo mpianatra nala fanadinana no antony fanapahan-kevitra niraisana ny asa nanomboka androany hoy ireo mpiasa saingy nametraka kosa fa raha tsy misy ny fampiarana ny teny nomena dia hiamafy ary tsy hiverina indray ny asana izy ireo. Miandry ny valin'izay fitakiana izay araka ny teny nomena anay hoe am'zoma farafahatarany aloha dia raha ohatra ka tonga ny vola moa dia ny asa efa mitoy satria izay efa manomboka miasa fa raha ohatra ka tsy tonga ny vola dia eo indray vao mety misy indray mety fiatonana na sahala amin'izany manoloana an'izay le fitakiana karama izay mitovy amin'ny tenin'ny président tsy afaka miteny ao anatin'ny maizina dia tsy afaka miasa tsisy sakafo fa raha mifahatarana karama zany misy foana mifahatarana io zany tsy mipetraka hoe 10 na 15 na 5 fa indraindray ary io tena any amin'ny 28 27 any hoany vao misy karama nefa zany tsy ho anay manokana zany tsy dia mijery zany fa le izy efa trop loatra ny nahatonga anay nanao an'le fitakiana hoe aiza ho aiza le karama anay. Mafy ny asa sahan'ny ireto mpiasa ireto manomboka any amin'ny fisoratana anarana ka hatrany amin'ny fivoahan'ny valim-panadinana baccalauréat. Toa tsy misy lanja ny firenefa izy ireo noho ny fiheverana azy ho mpiasa mpanampy sy antselika fotsiny ihany. 17 amin'izao izy ireo no manao ity asa ity ary saika manodidina ny 12 taona avokoa no nandraisan'izany asa izany kanefa tsy mbola voaray ho mpiasa raikitra ny ankamaroany. Mikatra amin'ny inscription mandra-pahavita amin'ny baka zany hoe mahakasika ny rehetrarehetra momba an'io baka io zany hatrany amin'ny fivoahan'ny résultat ny relevé des notes ny diplôme dia asa iandraiketan'ny vacataire daholo zany rehetrarehetra zany. Ny fitaovana nalany ankizy fanadinana kirakirainay daholo zany rehetrarehetra zany. Vacataire manko ohatrany hoe eritreretina tsy mpiasa ohatrany hoe mpanampy an-trano ve ohatrany mieritreritra zany ve fa ho anay zany le asa tena asa mpanjakana mampigadra anay ny asa zay zany ny tokony fantatry ny fitondram-panjakana ambony rehetra tena mampigadra anay io asa io fa ataonay atsakany andavany anataterahanay an'izay zavatra zay ary ninona mety miseho anatin'le asa dia izay vonina manatanteraka zany hoe zao roa volana tsy mandray karama zay miandry zao zay vao mba manao fitakiana karamanay no angatahanay hoe mba jereo ny momba anay dia jereo koa mba fisondrota karamanay. Hatreto aloha ny anaranay mbola vacataire zany hoe mpiasa manampy nefa tena zahay tena miasa manatanteraka an'izay asa zay. Tsy vao izao fa efa matetika no misy fahatarana ny fandraisana karama eo anivon'ity département ity raha no mafisiny ireo mpiasa saingy tsy azo le fierina intsony zany manoloana ny fahasahiranana ankehitriny. Tokony hanova ny fomba fiasan'ny tompon'andraikitra ka hametraka mazava ny lamina mahakasika ny fandoavana karama ka tsy andro fitakiana sy fihetsiketsehana foana vao hamono afo sy andray andraikitra.
Miverina mirongatra indray ny alatromby ao amin'ny distrika Anarivomamo amin'izao fotoana izao. Mbo miisa roa no very ny aliny alakamisy 9 jona i Fozoma tao Ambodiaviavy Fokontany Mandroso komina Imertsetosika. Tsy nahatsikaritra na inona ny tompon'ny omby nandritra ny alina ka nanao ny fomba rehetra namoahana ireo omby tao ambala ireo dahalo. Ny maraina anome sakafon'omby ny tompony vao nahatsikaritra fa efa tsy tao intsony ny ombony. Mbola ao anatin'ny fanarahandy tanteraka moa ny vatandehilahy sy ny fokon'olona raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana. Maresaka iraisam-pirenena mahatratra 2,000 ireo olona voaterina findra-toerana tany Espagne vokatry ny aitrano goavana izay mahakasika velaran-tany 2,000 hektara. Efa nanomboka ny alarobia lasa teo ny siny firetana ary mbola mitohy ny famonoana izany ataon'ny mpamonjy voina any an-toerana hatramin'ny androany. Anisany mampanano sarotra ny famonoana ny afo ny fiakaran'ny hafanana be loatra any an-toerana. Ny andindin'izay tateriny onjalalaina Ranaivomanana sy Manorandre Malala. Olona 2,000 voaterina findra-toerana ny aliny alarobia ka hatramin'ny omalelakamisy no ny aitrano mahery vaika izay mahakasika 2,000 hektara tany atsimon'ny Espagne. Nanomboka tamin'ny alarobia 10 jona lasa teo no ny antomboka ny firetana tao amin'ny tendrombohitra Serra Bermeja. Nanafaingana amin'ny fiparitahan'ny afo ny hafanana be loatra any Espagne amin'izao fotoana izao izay efa mahatratra hatrany amin'ny 40 degré Celsius. Ankoatr'ireo olona voaterina findra-toerana dia mpamonjy voina 3 ihany koa no naratra mafy teo am-panatanterahana ny asany ka ny iray amin'izy ireo no tena voamafy. Mahatratra 10 ireo olona nahetsika hiady amin'ity aitrano goavana any Espagne ity raha ny antontanisa navoaka amin'ny mpamonjy voina any an-toerana. Anisan'ny mampanano sarotra ny afo ny fisindrivotra mahery izay nanosika ny afo androso any amin'ny hafaingaram-pandeha 30 metatra isa-minitra mandritry ny alina. Ankoatr'ity aitrano miseho amin'izao fotoana izao ity dia efa nisedra afo mahery vaika nandritry ny herinandro izay nandrava ala efa iray alina hektara sy namohizana mpamono afo iray tany Serra Bermeja ny volana Desambra taona 2024. Etsika maro no entin'ny mpitantana ao amin'ny komina Alasour anamariana ny fetiny 4 jona. Mafy loatra ny fiainana ankehitriny ka mahatsiaro manana didy ny ben'ny tanàna Alasour raha ny nambarany Asinandria Malala sy Tokra Marola. Ampifaliny vahoaka ao amin'ny komina Alasour ny mpitantana ny komina tary ny ben'ny tanàna Jimmy Andrianartsoa. Tsapa fa tena mafy ny fiainana ankehitriny ka nanokana teti-bola manokana ny komina entina ampifaliana ireo mponina. Voalohany aloha atao amin'ny roa taona tsika izay no nihiboka fa 20 volana jona ao anatin'ny fahasairanana ny vahoaka ary ilaina ny mba mifety, ilaina ny mba miala kely mahazatra ary ilaina ny mampisy ny atao hoe voninandro fety dia mampisy ny hetsika izay afaka ataon'ny komina amin'izany rehetrarehetra izany dia zay no mba azon'ny komina tanterahana omena ireo vahoaka ao anatin'izao zavatra mitrango zao satria raha ny eo amin'ny resaka ara-tsosialy fotsiny atao amin'ny firenena izao efa mitangana daholo ny zavatra rehetra ary ao anatin'ny fahasairanana ny vahoaka noho izany anjaranay ety amin'ny mpitantana zany no mba manome fahafapo azy ireo hoe voninandro fety dia mba mifety. Etsika ara-panatanjahantena, ara-kolotsaina ary etsika maro isan-karazany no entin'ny komina na Alasour anamariana izany rehetra izany. Misy ny taranja baolina kitra dia misy ihany koa ny taranja basketball izay ho faranana amin'ny 25 ny volana jona ho avy izao zany ny final. Andraisan'ny fokontany 20 anjara ireo etsika ara-panatanjahantena ireo. Raha amin'ny etsika ara-sosialy indray dia misy ny Didi Potrafaobe amin'ny fokontany 20 izay ataon'ny komina Alasour manomboka amin'ny 14 ny volana jona izao ny fanatanterahana azy ary ny komina sy ny dokotera no hidina eny anivon'ny fokontany amin'ny fanatanterahana ny Didi Potrafaobe. Eo ihany koa ny fanomezana solombody akoho zokiolona atao anatin'ny komina Alasour izay mihoatra ny 10 ireo zokiolona izay sitraka izany ary eo amin'ny lafiny ara-kolotsaina kosa dia isy moa zany mazava ho azy ny podium evangelika izay ho tanterahana eny Ankadindratombo amin'ny 25 volana jona ho avy izao iranana amin'ny mpanakanto ara-pilazantsara maromaro. Misy ihany koa ny podium ety amin'ny sehatra maitso na kianja maitso izy tsika ety amin'ny komina Alasour izay iranana mpanakanto maro ihany koa
amin'ny 5 volana jona ary arahana ny afomanga moa zany ny fankalazana zany ary faranana amin'ny 4 volana jona amin'ny ragasy goavana zay hotanterahana ao amin'ny kianja maitso ihany manomboka amin'nyrora sasany. Raha izay no ny alasorary fanambilehibe hoentiny eo anivon'ny komina Itos kosa ny fampandrosoana amin'ny lafiny rehetra. Maro ny fanatsarana sy ny fanovana natao azahoana vokatra mipaka mivantana amin'ny fiainan'ny mponina. Amin'ny Miaratina sy Mathieu Princy. Maro ny asa fampandrosoana efa vita sy mbola andaram-panatanterahana any anivon'ny komina Itosy. Ary kely teny filamatry ny komina hoe lanja miakatra ny fampandrosoana. Nametraka fomba fiasa miavaka sy lamina vaovao ny komina ahafahana manatratra ny tanjona amin'ny alalan'ny fanabeazana ny olom-pirenena iandray andraikitra amin'ny fampandrosoana ny tanàna. Saika miompana betsaka amin'ny filanimpoana no tena natao vaindohan-draharaha. Saika mivelona amin'ny siatry ny fambolena sy ny fiompiana avokoa mantsy ny akamaroan'ny mponina ao an-toerana. Anisan'ireny ny fametrahana toeram-pitsaboana, fanomezana rano fisotro madio sy ny maro hafa. Izay indrindra mampatonga ny anay zany le fokotany tsirairay avy dia mizara vao miera kely ohatra koa izay le quartier teo dia ao anatin'ny fokotany iray dia mety misy 4 misy 3 ary reny zany no ampianarina le olombelona dia izay mihitsy mampatonga an'le hoe ny olombelona atao anatin'ny teo zany dia conscientiser zany hoe ampianarina izy andray andraikitra eo amin'ny fianakaviany eo anivony le tontolo kely eo amin'le quartier izay misy azy ary reo manaparitaka an'izay zavatra hoe zavatra tsara izay aentina tekatra anivon'le komina ahafahana zany mampita an'izay zavatra izay ary raha jerenareo dia ohatra zao resaka momba hoe rano fisotro madio dia anisany kosa na hoe raha tsy voalohany dia faharoa ny komina rurale Tosy matanteraka an'izay le hoe ny vahoaka dia misotro rano madio. Anisan'ireo tena mampijaly sy mampitondra faisana ny mponina Itosy ny tsy fandriam-pahalemana izay tena nahazo vana tato anatin'ny fotoana maharitra izay. Misy ny drafitra napetraka manokana adina amin'izany raha ny fanazavana izay efa nahitam-bokatra ary n'izao. Ny antony anaovana an'izay le hoe le sehatra na labiazina ao anatin'le KCTM komina fito mitambatra dia amin'izay fotoan'izay zany ahafahana mampita le vaovao farak'izay aingana ohatra hoe any ambavahitokana zao misy mitranga le izy dia efa voalaza a partir an'le telefona amin'ny anaran'le telefona izay misy eny ampelantanan'le gomiera sy indrindrindrindra ao anatin'ny ny polisy sy ny gendarme dia iny fotsiny zany hoe misy fanafihana taty tamin'izao ora dia izay dia efa tafaparitaka manera ny ana dia amin'izay fotoan'izay zany dia efa tsy maintsy efa voahomana totototola hoe sao dia mandalo aty le ino moa toy le mpangalatsy izay ohatr'izay izay indrindra no antony no ilazaiko aminareo za hoe efa miezaka tena miezaka fa raha taloha ny Itosy dia isan'andro tsy maintsy mivoaka gazety fa amin'izao fotoan'izao zany efa mba tsy hoe isan'andro fa mety tsy misy lainga kosa izay. Toy ny komina rehetra misedra olana ny eto Itosy saingy tsy natao sakana ho an'ny fampandrosoana zany. Misy ny fiara-miasa amin'ny siatra tsy miankina saingy mangataka ny fanohanana ihany koa izy ireo anatrarana ny vina efa napetraka. Vahiny telo kosa no nitondra famelabelarana tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany. Ny andindinin'izay ary fintiny Ravirazafy Mahina sy Manora Andriamalala. Atsaka mitondra ny miaina ny fahatapahan-jiro foto amin'ny CCI Ivato raha ndray fitenenana izy. Ny ileraky ny tambazotra an-tserasera ny fitrakan'izany fahatapahana izany izay vova aingana be ny akamaroany malagasy anefa na eto an-drenivohitra na any amin'ny faritra atao efa zary fiainana andavanandro ny telestazy atao zary mahazatra ny tsy fahavitana asa amin'ny tokony ho izy sy ny fahasimbana fitaovana marobe noho ny telestazy. Vola tsy maintsy tokana isam-bolana ihany koa ny vidin-jiro izay mbola baraingo ny mety ho fiakarany atao ny ambany maso tsy hita tsy mian'izany ny mpitondra fanjakana nefa. Zay le mahagaga ary zay mihitsy le fitondram-panjakana zay tsy mahita ny fahoriam-bahoaka fa mahita le fahoriny manokana ihany zany fanjakana natao anazy io fa tsy fanjakana ho ataontsika vahoaka. Zay no zavatra voalohany efa adidin'ny fitondrana no mitady ny vahaola ny vahoaka zay mifidy azy. Dia ambava homana po mieritreritra mahita zany raha tianareo itoy zany dia anjaranareo fa zay kosa tsy afaka ny aniry hoe tsy maintsy zao izy zay mahafantatra hoe tsy zay ny lalana tokony ahatonga antsika any amin'ny fampandrosoana sy any amin'ny tsaratsara kokoa. Etsy ankilany betsaka ny lalana feno fifidianana no tsy mandeha amin'ny laoniny ka mety ahatonga korotana maro olona kely. Tsy mendrika an'izany ny firenentsika mitady fitoniana ny eto amin'ny firenena mitady ady hevitry ny olombanina sy olona tia tanindrazana ny firenentsika.
zay no tondrany atsika noho izany mazava ny taratasy nataonay eo apetrao aloha ny resaka politika ahoana nanaovana ny demokrasia isika faharoa avao amin'ny demokrasia apetrako nivoaka ho azy mikasika amin'ny fifidianana fa tsisy demokrasia tsy fifidianana zany tsy fatahorana fifidianana zany fa ny fandraisana andraikitry ny rehetra mba ho tsisy disadisa rehefa tonga n'le fotoana ivoahany vokatry ny fifidianana ka ifaniliketo hoe mpangalatra indray io mbola misy 5-10 ange ny toeram-pifidianana tsy misy olo bofidy efa amin'ny mbolana 7 volana 8 volana dia andeha ny fifidianana manaraka dikan'izany tsy maintsy dinihana le lalàna natao fa misy tsy mifanaraka sy tsy mifandraika amin'ny zava-misy matoa tsisy manao ny olombelona zay zany no zavatra tsapatsika izay mahatonga aminay miteny hoe ny resaka politika no mitondra makany amin'ny resaka teknika fa tsy any amin'ny resaka teknika zay vao atsoina hoe aviana rovanareo miara-mandray anjara amin'ity. Ankoatra izay nanambarany senatera teo aloha Joseph Yolande fa no niezaky ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ihany no nahafana nanokatra aninosy be ho toerana azo tsy tian'ny mpizahatany ateo fametrahana foto-dravitra aza tony serana mpiara-manidina fanampiana ny mponina tany an-toerana morona lalam-barotra sy ny maro hafa saika rava nefa niezaka rehetra ankehitriny no tsy faiza mitantana sy tsy fahaizana mifeny fiparitahany COVID-19 ataon'ny mpitondra. Dia izay ary no manatapitra tanteraka ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity mialohan'ny tena isarantsika dia ampahafantariko anao vetivety aloha ny fandaharam-potoana miandry ianao eto amin'ny fahitalavitry ny MBS hoarano rehefa avy eo ny fandaharana Global News aorian'izay kosa ny Gli saison 2 izy ity épisode 21 sy 22 aorian'ny Gli no anarantsika ny oronan-tsary Morbius ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitsindray tompoko.